Misokatra kosa ny cours fiomanana ho an'ireo miomana amin'ny fanadinam-panjakana toy ny fifaninana ho mpiraki-draharaha sy ny mpiandry fonja any amin'nsy ekoly ABC School eny amin'ny 67 hectara atsimo nanome toky fa hanome fahafaham-po ho an'ireo mpianatra moa ny tomponadraikitra eo anivon'ny ABC School. Ho an'ireo mpianatra izay manomana ny fifaninana ho mpiraki-draharaha sy mpiandry ny fonja dia mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo taranja izay omana mandritra ny fifaninana idirana ho mpiraki-draharaha sy mpiasa ny fonja. Manomboka amin'ny volana janoary izao moa izany fifaninana izany. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ny cours fiomanana hiatrehana ireo fanadinam-panjakana. Manomana CEPE, BEPC dia bac série A, série C, série D ny ABC School efa manomboka ny fampianarana. Dia misy promotion omenay ny mpianatra izay tonga misoratra anarana mialoha amin'ny sarany mirary nefa ahavitana ny matière rehetra zany io vita mialoha datin'ny examen officiel amin'ny programme dia manana fotoana anaovana révision intensive tsika mialoha izay fotoana izay. Hatreto efa kely sisa ny toerana ho an'le offre spéciale zany le nisy promotion nataonay voalazako teo dia ao aorianan'izay dia mandosa ara-pianarana antonony ohatran'ny isa-taona ny ankizy fa mbola afaka misoratra anarana izay vonona. 5,000 ariary isam-bolana mandritra ny taom-pianarana ny sarany manokana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiomanana hiatrehana ny fanadinam-panjakana. Mandra-pahafenin'ireo misoratra anarana dia mitazona io sarany io hatrany ireo tomponadraikitra ao amin'ny ABC School.